Hallelujah.
Alleluia. Ho an'Andriamanitra rery ihany any voninahitra mandrakizay ho anazy ny dera, ho anazy ny haja, ho anazy ny fahendrena, ho anazy ny fanjakana ety ambanin'ny masoandro, ho anazy avokoa izany rehetrarehetra izany. Makasitraka an'Andriamanitra satria mbola velonaina afaka manompo anazy. Makasitraka mpanompon'Andriamanitra ihany koa manome fivelarana amin'ny asa fanompoana. Makasitraka indrindra tompoko ho tahin'Andriamanitra ny ianareo. Anomboka amin'ny fotoana isika fa alohan'ny anombohantsika ny fotoana dia mamaky ny ten'Andriamanitra avy hatrany isika izay hitantsika ao amin'ny Apokalipsia 5:5-12 ka hatramin'ny 7:10 izay manao hoe: nanao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika andray ny hery sy ny arena sy ny fahendrena sy ny faherezana sy ny haja sy ny voninahitra ary ny saotra. Ary izao zavatra rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany, na izay any an-dranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny dia reko samy nanao hoe: ho an'ilay mipetraka ao ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary fanjakana mandrakizay. Amen. Iaraka ame voninahitra an'Andriamanitra isika, hiderana azy, ankalazana azy, ary ihany kokoa hiankohaka eo anatrehany fa izy rery ihany no afaka mampandroso ny fiainantsika, izy rery ihany no afaka manamboatra ny fiainantsika. Hiankohaka eo anatrehany ihany koa isika ilaza fa tsy mendrika isika, tsy marina isika, anetritena tanteraka eo anatrehany isika. Ampandroso anazy amin'ny fiainantsika ihany koa isika mba tena izy hiasa mahagaga amin'ny fiainantsika, andrava izay rehetra mety hoe sakana sy ihany koa amboly izay mila ambolena amin'ny fiainantsika, anatsara ny fiainantsika ary ihany koa amangy antsika tsiraray aby anasitrana amin'izay rehetra aretina mila sitranina amin'ny fiainantsika, na areti-panahy zany na areti-nofaka andao hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Raha eo makasitraka ny fitiavanao zay, misaotranao satria mbola nosafidinao manokana indray zay anatin'izao fotoam-bavaka anio ala izao. Makasitraka tompo satria tena tsapanay fa Andriamanitra lehibe tokoa ianao amin'ny fiainanay. Ianao no ambadiky mombanay rehetra. Misaotra satria nanaiky ianao hitondra ny fiainanay, nanaiky ianao hitarika ny fiainanay, nanaiky ianao hiasa amin'ny fiainanay ka hisoranay ianao zany. Raha eo mbola tianay hatrany ho tohizanao za fahatsarana izany amin'ny anio ala ity tompo, ianao mahita ny zanakao tsiraray avy izay manatrika izao fotoam-bavaka izao. Ianao no nitondra an'izy ireo satria araka ny tenao hoe tsisy olona afaka manatona anao afa-tsy ny amin'ny fanahinao sy ny anaranao rery ihany. Ianao no nitaona an'izy ireo ka oka ianao anao ny asa lehibe eo amin'ny fiainan'izy ireo, amangy an'izy ireo hiasa mahagaga amin'izay rehetra tokony hiasana amin'ny fiainan'izy ireo. Mamindra fo ianao amin'izay rehetra mila amindrana fo tompo eto androany. Ka sy io zanakao tsiraray avy eto androany, fa ngio zanakao tsiraray avy eto androany, afao izay rehetra mila fana. Oka ianao amboly izay rehetra mila ambolena fahatsarana amin'ny fiaina zanakao eto androany. Tompo mesa mahagaga ianao mena ianao sehatra ho amin'ny fiainanay tsiraray androany. Mesa ianao ataovy ny asanao tsara indrindra. Makasitraka anao tompo satria efa fantatra efa eto ianao mikasika anay ianao voninahitra ho anao rery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Andriamanitra efa miasa amin'ny fiainanao, izy mikasika anao amin'izao fotoana izao. Lohateny any amin'izao fotoam-bavaka izao dia mitondra ny hoe mila mijoro ny kristiana ao amin'ny famasinana hatrany. Ny teny faminaniana atao amin'ny fiangonana amin'ity taona ity dia hoe taona ny famasinana ity ho anasy ho anao zany famasinana izany. Andriamanitra ny atateraka ny famasinana amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Matetika ny kristiana dia indraindray kivy ny amin'ny fandianana amin'ny fanompoana. Matetika dia tena hoe mandalo ady sarotra ny amin'ny fijoroana ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Matetika tena hoe mandalo ady sarotra ny amin'ny ny fijoroana ny amin'ny ety amin'ny fiainana ety amin'izao tontolo izao. Indraindray misy ny SOS teny, indraindray misy ny fahakiviana, indraindray hoe misy fotsiny tsotro izao makalanao tsotro izao tena tsy mora indraindray ny lalana lalovan'ny kristiana ety amin'izao tontolo izao. Fa amin'ity andro androany ity dia faly miteny aminao fa Andriamanitra ny afaka manome hery aminao hijoroanao anatin'izany
zava-tsarotra rehetra zany satria izasy ianao dia efa olona natokan'Andriamanitra ho masina ho anazy zasy ianao matoa no entiny anompo anazy zasy ianao matoa no safidiny afantatra ny anarany dia efa no amasininy zasy ianao no safidiny ho anazy zasy ianao taranaka efa voafidy ho anazy zasy anao dia aza kivy ianao aza mora manipigany ianao aza mora hoe mitolefika ianao fa Andriamanitra dia mahay manatanteraka zavatra rehetra mba hampijoro anao anatin'ny situation izay sarotra izay lalovako sy lalovanao araka ny teneniko teo hoe aza mora manipigan ary aza mora kivy ny amin'ny zavatra rehetra situation sarotra izay lalovana ety amin'ity ambany masandy ity fa matoa zasy ianao no safidin'Andriamanitra manokana dia izy manana lalana manokana hitondrany amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao izy afaka miady ho anahako sy ho anao anatin'ny situation sarotra na iza makahala anao na iza hoe mame fakivinanao dia tsarovy fa Andriamanitra mahery ny Andriamanitra izay tokoako sy tokonao amin'izao fotoana izao dia hivavaka ho anao ako mba homen'Andriamanitra hery ianao ahafahanao mijoro ahafahanao mandrozo amin'izao famasina zany hivavaka ho an'ny kristiana rehetra mihitsy izay manaraka izao fotoam-bavaka izao mety tsy hoe eo Maurice irery ny toerana misy ianao mety hoe tsy eto Madagasikara rery mety hoe any Canada misy ianao mety ihany kokoa hoe mety tsy haiko hoe aiza faritra misy ianao amin'izao fotoana izao fa tsarovy fa Andriamanitra dia miasa amin'ny toerana rehetra tsy miasa amin'ny toerana tokan'Andriamanitra tsy miasa amin'ny hoe toerana akaiky rery Andriamanitra fa ny any alavitra koa afaka hiasan'Andriamanitra ny amin'ny heriny hivavaka ho anao amin'izao fotoana izao fa alohan'ny hivavaka ho anao dia hamaky ny ten'Andriamanitra ako izay hita amin'ny Efesiana 2:2 ka hatramin'ny 2:2 izay manao hoe ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tepoly masina ao amin'ny tompo ary ao aminy no miaraka ahorina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy haleloya ao amin'Andriamanitra ianao ao amin'Andriamanitra no irenanao ny amin'ny firaketana tsara ho mba ho masina tanteraka ho anazy ho fonenan'Andriamanitra marina ianao hivavaka ho anao amin'izao fotoana izao fa miandrandray ianao mba hiasan'ny herin'Andriamanitra miandrandray ianao ho voakasika izany herin'Andriamanitra zany ka hijoro hatrany hatrany ianao tsy ho lavo ianao na inona fahakiviana alefa ny fahavalo amin'ny fiainanao na inona zavatra hoe mety ratsy alefa ny fahavalo amin'ny fiainanao dia matokia fa Andriamanitra efa miasa sy ampandresanao sady amin'izao fotoana izao hivavaka ho anao ako raha eo amin'ny anara-maherinao misaotra sy midera sy mahay voninahitra ny anaranao makasitraka anao satria mbola no safidinao indray amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny zanakao tsiraray avy izay manaraka izao fotoam-bavaka izao tompo ianao mahalala ny lalatsarotra izay diavin'ny zanakao tsiraray avy ianao mahalala mety hoe fanamby eo alohany mahalala mety hoe tsy fakiviana izay misy eo amin'ny zanakao tsiraray avy fa amin'izao fotoana izao dia ianao ka androtsaka hery ho an'ny zanakao tsiraray avy tompo ianao ame hery magaga ho an'ny zanakao tsiraray avy ampitombo hery ny zanakao ahafahany mijoro amin'izany famasinana izay takinao zany omeo hery ny zanakao tsiraray avy Jehovah-Andriamanitra ahafahany tsy ho kivy ahafahany tompo tsy ho lavy ihany kokoa ny amin'ny mety hoe fakapanahy tsy ho lavy ny amin'ny mety fakivina izay ahafahafofavala eo amin'ny fiainany tondray ny hery magaga zanakao tompo okitopaka ny hery ao anatin'ny zanakao tsiraray avy amin'izao fotoana izao izay kristiana manerana izao tontolo izao kristiana manaraka izao fotoam-bavaka izao tompo dia oka tena ho terizy ny herinao magaga izy ireo mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany makasitraka anao tompo midera sy manome voninahitra ny anaranao fa tsara anao tsara ny fitondranao saotra ny amin'ny hery izay efa omenao ny zanakao tsiraray avy voninahitra ho anao rery ihany aleloya amen efa fianerin'Andriamanitra ianao dia amin'izao fotoana izao miangavy anao tompoko amin'izany herin'Andriamanitra efa ao anatinao zany mba hipartazy amin'izao fotoam-bavaka izao satria rehefa ianao no mipartazy amin'izao fotoam-bavaka izao dia misy olona ihany kokoa any ho voakasika misy olona ihany koa any mba amboarin'Andriamanitra ihany kokoa ny fiainany andray hery
avy amin'Andriamanitra ihany kokoa izy amin'izao fotoana zao zay zany no anjara omen'Andriamanitra anjara asa omen'Andriamanitra anao mijoro abangy anao amin'ny alalany zany partage zay live ataonao izany amin'izao fotoana zao dia misy hira ho arahantsika tompoka masin'Andriamanitra mendrika ihany koa fana izy mendrika izy tena hoe hoderaina amin'ny famasinany andao antsika tompoka anaraka zany izany amin'izao fotoana zao menan'ny technicien ny sehatra amin'izao fotoana zao andefa zany hira izany.
Alleloia, tena masina tokoa ny Andriamanitra. Masina izy a. Tena tsisy nizany izy a afaka milaza hoe masina noho ny Andriamanitra na ety ambany masoandro na ny any ambony masoandro, tsisy afaka milaza. Hiditra amin'ny fampaherezana fohifohitsika, fizarana ny teny fohifohitsika amin'izao fotoana izao a. Ny ten'Andriamanitra izay ovakitsika entina fampaherezana eto dia hitantsika ao amin'ny Korintiana 4:9-10 ka hatramin'ny 7:10 dia tohizantsika izany ao amin'ny Petera 2:7-11 tapany B. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy fantatrareo fa tepolin'Andriamanitra ianareo ary fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tepolin'Andriamanitra dia mba hosimban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tepolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Alleloia. Izany ten'Andriamanitra. Alohan'ny hifampizarana izany ten'Andriamanitra fohifohy izany a, dia hiaraka hivavaka aloha tsika mba tena hoe ho voakasika an'Andriamanitra tokoa ny zasy ianao amin'ny alalan'izany teny izany a, ary ho voamboatra an'Andriamanitra tokoa zasy ianao ary ihany koa mba Andriamanitra nitarika ny vavaka eto tsy andeha amin'ny herin'ny tenako na ny fahalalako fa tena hoe ny herin'Andriamanitra mihitsy ny fetateraka ny mombana amin'izany teny izay omeny antsika izany amin'ny androany. Raha eo makasitraka ny amin'ny fitiavanao midera sy manome voninahitra ny anaranao fa tena tsara ianao. Apetraka fenao am-pelantananao fanamasina izao fotoana izao ny fizarana ny teny ny amin'ny teny izay omenao mba tena ny herinao mihitsy ny fetateraka, ary ny olona rehetra izay manaraka izao fotoam-bavaka izao dia voakasiky ny teninao ary ihany koa mba hitombo amin'ny teninao izy ireo mba hisy fiadanana ny ao anatin'izy ireo amin'ny teny izay hoentiny eto androany hampisy fifaliana mba voninahitra ny anaranao. Misaotra raha eo. Alleloia. Amen. Araka izany ten'Andriamanitra izay vakina teo izany dia manambara amina sy aminao mampatsiahy amina sy aminao indray Andriamanitra eto amin'ny mahataranaka voafidy amina sy anao sy amin'ny hoe olona efa natokan'Andriamanitra amina sy aminao hoe tepolin'Andriamanitra zasy anao. Mampatsiahy ana sy anao indray izy eto androany amin'ny mahatepolin'Andriamanitra anasy anao ny amin'ny tenantsika. Mampatsiahy indray izy eto fa hoe ny fanahin'Andriamanitra ny efa mitoetra aminako sy aminao Mampatsiahy indray eto Andriamanitra fa zasy ianao dia efa ho safidian'Andriamanitra manokana. Mampatsiahy indray eto Andriamanitra amina sy aminao fa sarobidy zasy ianao. Mampafantatra anasy ianao indray eto Andriamanitra amin'ny hoe matena taranaka voafidy amina sy aminao. Tepolin'Andriamanitra ozy izy ny tenako sy ny tenanao, dia fanahiny no mitoetra ao anatiko sy ao anatinao. Dia miteny izy eto hoe raha ohatra ozy izy amina izany mahatepolin'Andriamanitra amin'ny tenako sy amin'ny tenanao izany dia mila zany zasy ianao mitandrina ny tenako sy ny tenanao araka ny teny faminaninany amin'ity taona ity dia hoe taona famasinana ity. Raha izany teny lazaina eto izay izao dia manambara hoe raha hoe tepolin'Andriamanitra ny tenako sy ny tenanao dia mila zany tsika sy ianao mandeha famasinana hatrany na amin'ny fomba fijery na amin'ny fomba fiteny ny amin'ny fomba fihevitra. Raha amin'izany ten'Andriamanitra izay ambara zany hoe fanan'Andriamanitra no mitoetra ato anatiko sy mitoetra ao anatinao dia tsy tokony zany izany fanan'Andriamanitra zany hoe hosimbantsika na hoe olotontsika zany fanan'Andriamanitra zany. Indraindray ny olona mieritreritra hoe fanamasina tena dia hoe tsy mijangajanga, ny fanamasina tena dia hoe tsy mandainga, ny fanamasina tena dia hoe tsy mangalatra. Eny, marina izany hoe tokony tsy hanao ny fanao izao tontolo izao intsony zasy ianao satria efa nosafidian'Andriamanitra manokana, efa ny taranaka voafidy no efa ny taranaka no hamasinina ary ihany kokoa efa hoe natokana ho masina.
marina dia tena marina mihitsy zany hoe tsy mila mijangajanga, tsy mila hoe mandeha amin'ny favetavetana, tsy mila hoe mandeha amin'ny tsy marina zany, fa ty zavatra adintsika hoe ny zavatra rehetra zay mandoro an'ity vatantsika ty ohatra zao dia efa namany manimba ny tempolin'Andriamanitra izany. Ny sakafo rehetra zay hoantsika ka hoe manimba na hoe makarary an'ity vatantsika ty hoe diso trop loatra zany ny zavatra hoe hoantsika dia tsaroa fa namany manimba ny tempolin'Andriamanitra tsika anatin'izany. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra ozy dia mba hosimban'Andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo zany. Zasy ianao zany hoe tempolin'Andriamanitra voambara zany hatrany am-boalohany. Raha misy zany manimba ny tempolin'Andriamanitra io ohatra hoe tenan'Andriamanitra zany fananan'Andriamanitra natao anatsika, dia Andriamanitra efa atao anatsika mitoetra dia omentsika sakay zao Andriamanitra zany zao dia efa namany manimba n'Andriamanitra, manimba ny tempolo zany. Mifoka sigara isika, mifoka ny zava-mahadomelina isika, mihinana paraka ohatra, misakafo be loatra isika nefa voky dia tsy mahalala olona mihitsy fa mbola mihinana foana mihinana dia avy eo lasa marary kibo. Manimba ny tempolin'Andriamanitra zany, indraindray lasa marary vavony. Ny sigara zao dia manepitra, manimba ny avokavoka. Maro be zany ny zavatra hoe nieritreretintsika hoe tsy manimba tsy hoe nieritreretintsika zany hoe tsisy dikany fa nieritreretintsika hoe ny fijangajangana ihany no manimba ny tempolin'Andriamanitra, tsy ny hoe tsy mandeha amin'ny famarinana amin'ny famasinana. Fa izany zavatra zany indray dia ataontsika zavatra hoe zavatra kely amin'ny fiainantsika, ilay mihinana sigara, mifoka sigara, mihinana paraky, misotro toaka, mihinana sakay, zany zao anisan'ny manimba ny tempolin'Andriamanitra zany. Zako dia voakasika ao anatin'izany koa satria mety hoe mety tsy mijangajanga fa hoe mety mihinana zavatra diso be loatra, trop be loatra dia manimba ny tempolin'Andriamanitra. Ohatra misotro jus misy gaz zany zao aloha tsy misotro an'izany aho. Ny sakay zany kokoa ohatra manimba ny vatantsika, mifofoana sigara, misotro toaka, zany dia anisany manimba ny tempolin'Andriamanitra. Raha zasy ianao hoe kristiana, zasy ianao efa taranaka voafidy zasy ianao nefa nametrahan'Andriamanitra ny fanahany zasy ianao lefa tenena hoe tempolin'Andriamanitra satria efa nofidiny dia tempolin'Andriamanitra zany zasy ianao. Tamin'ny raha Jesosy no safidianana amin'asy ianao dia raha zasy ianao zany nefa safidian'Andriamanitra ohatra izany dia tokony olona ohatra ny anao ahoana zasy ianao fitondran-tena masina araka ny fiampanan'Andriamanitra. Tokony anao ahoana zany zasy ianao. Mino ako fa nandray zasy ianao mino ako fa voakasika tao anatin'izany te zany zasy ianao eny fa fohifohy ihany fa nefany mino fa ampy isainako sy isainanao zany teny zany. Alohany ataperan'ny fotoana dia hivavaka ho anao amin'izao fotoana zao mba tena hoe ny herin'Andriamanitra mihitsiny no anjaka tanteraka ampijoro anao sy hoe amangy anao amin'izao fotoana zao apatsiahanao zany amin'ny hoe zavatra mety nataonao nanimba ny tempoliny, ary hitondranao ihany koa ako anatin'ny fifonana mba hisy famindrapon'Andriamanitra hikasika an'asy ianao mba hatonga an'asy ianao ho tafaverina ny amin'ny famasinana, hatonga an'asy ianao ho tafaverina tanteraka amin'ny le hoe tempolin'Andriamanitra masina izasy ianao mivavaka ao anao amin'izao fotoana izao. Raha eo makasitraka ny amin'ny fitiavanao misaotra anao ny amin'ny teny izay nomeno anay teto androany fa nampatsiahana indray ianao ny mahasarobidy anay eo anatrehanao ny hoe tempolo masinao izahay. Iza moa izahay Jesosy izay tsy mendrika akory, izay tsinotsinona akory nefa no safidinao ho masinao anao no safidinao tanteraka izay hoe taranaka voafidy eo anatrehanao ametrahanao ny fanahinao Jehovah Andriamanitra. Tsinotsinona izay nefa izany zavatra lehibe zany no nataonao tamin'ny fiainanay, izany zavatra lehibe zany no safidinao ho anjaranay. Hifonana aminao raha hoe nanao zavatra nampalahelo an'ny fanahinao zay Jehovah Andriamanitra. Mifona aminao zay raha nanimba ny tempolinao. Misy indraindray hoe tsy takatra hoe ny fihinanana sakay na hoe ny fihinanana sakafo be loatra dia anisan'ny manimba ny tempolinao. Tsy fantatra tsy takatra hoe ny fisotroana zavatra
manimba vavony ohatra dia manimba tempolinao zany ka hifonana aminao eto anaty ianao dia mitondra ny fifonana ho an'ny zanakao tsiraray aby izay manaraka zao fotoam-bavaka izao mamindra fo ianao Jehovah-Andriamanitra ny zavatra rehetra izay nataon'izy ireo ka nampalahelo anao na mety nanimba ny tempolinao tsy te ho simba zay Jehovah-Andriamanitra tsy te ho simba tsy tianay tompo hoe ho voakasika zany fasimbana avy aminao zany zay fa tianay kosa tompo hoe isy famindrapo lehibe hikasika anay tsiraray aby ary aminao koa tompo amindra fo amin'ireo hoe zay olona mety hoe nanimba anay mety hoe nampalahelo anay mety misy amin'izy ireny hoe nandratra ny fonay mihitsiny oka ny famindraponao tanteraka hikasika an'izy ireny mba tsy hiatra amin'izy ireny tompo ny fanimbana zay ataonao ny fatezeranao indrindraindrindra Jehovah-Andriamanitra tsy hikasika ireny olona zay hoe mety nampalahelo anay ireny dia makasitraka anao zay satria efa miasa ianao ary oka tena ho tehiriziny herinao mahagaga zanakao tsiraray avy manomboka izao Jehovah-Andriamanitra oka ho tehiriziny herinao izy ireo ho tafajoro amin'ny famasinana trano hitahiry le tempolo masinao Jehovah-Andriamanitra hitahiry le fanahy sarobidy izay nomenao any zanakao tsiraray avy oka tena hanana fitondran-tena mendrika araka ny maha-kristiana izy ireo araka ny sitraponao mba ho voninahitra ny anaranao rery any misaotra Jesosy eo makasitraka anao zay fanamasinao voninahitra ho anao Jehovah-Andriamanitra alleluia amen efa hifarana ny fotoanantsika tompoko fa alohany tena hoe hifaranana ny fotoana alohany hitondrako ambavaka anao any amin'ny vavakany amin'ny alina sy ny hoe fisaorantsika an'Andriamanitra fanatrehany teto dia ilaza fohifohy any amin'ny momban'ny fotoam-bavaka ako zay misy aty Madagasikara aty amin'ny Brahoany Amereo aty Antananandro manomboka amin'ny 7 sasany ny fotoam-bavaka eo ihany koa ny vavaka zay atao amin'ny vondrom-bavaka isa-tokantrano eo ihany koa ny vavaka zay atao isa-maraina ny amin'ny groupe Messenger ny manomboka amin'ny 7 sasany aty Maorisy dia ora amin'ny 5 amin'ny 7 sasany aty Madagasikara tompoka azafady dia ora amin'ny 5 any Maorisy ary ihany koa amin'ny 5 sasany any Maorisy dia eo ihany koa ny ora hoe amin'ny groupe Messenger fifadikana isanandro zay mivavaka mijoro amin'ny banga ho an'ny fiainantsika tsiraray avy dia ny toerana zay misy ny fotoam-bavaka ihany koa any Maorisy manomboka amin'ny 7 sasany any ora ihany koa dia any Akanleve ao amin'ny station police any Rosile raha ohatra ianao tompoko ka hoe mila fanazavana manokana dia alefa ny technicien ny lien zay manambara ny fanazavana manokana zay hoe ilaina ny amin'izany fotoam-bavaka izany hivavaka ho anao tompoka amin'izao fotoana izao mba tena hoe andry tanteraka ianao amin'ity alina ity tsy isanay taitra fa homamy torimasonao hivavaka ho anao mba tena hoe ny herin'Andriamanitra mihitsy hiasa ho an'izay rehetra miasa amin'ity alina ity mba tsy hisy ihany kokoa hoe loza akasika anao fa tena hoe hisy fiarovana magaga ianao amin'izao fotoana izao raha io mankasitraka ny amin'ny fitiavanao misaotra anao tompo satria Andriamanitra lehibe ianao misaotra ny amin'ny fahatsarana rehetra misaotra ny amin'ny fanatrehanao teto tamin'ity fotoana ity ny olona rehetra zay nentinao nanaraka n'izao fotoam-bavaka izao tompo raha hifarana izao fotoana izao dia apetrako feno ampelantananao zanakao tsiraray avy mba tena ho feno fiarovana ny amin'ity ality ka tena hoe homamy ny torimason'izy ireo mba tena hoe hanana torimaso sambatra izy ireo andro tahaka ny zaza eo ihany koa tompo ireo zay mbola miasa amin'izao fotoana izao mba tena hoe omenao hery sy tanjaka izy ireo hisy fiarovana mahagaga ka tsy ho tsapan'izy ireo akory dia efa ho maraina ny andro ary ihany koa izy ireo hiverina hiaraka amin'ny fijoroana vavolombelona fa tena miasa amin'ny fiainany tsiraray avy ianao na nyzay rehetra matory zany na nyzay rehetra ihany kokoa tompo hoe miasa hijoro vavolombelona izy ireo ankalaza ny anaranao satria tena niaro anazy ianao tsy nakasika anazy loza na mery ianao na metoromaso mamy ianao na menofo mamy ianao na menofo tsara sy fahitana ianao voninahitra ho anao rery any tompo alleluia amen zay ary tompoko ny fotoanantsika amin'ity andro androany ity dia mirary ianao
ho ambin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay atao ho tahina mihoatra ne ianao ho tahin'Andriamanitra ne ianao dia tahiny tompo daholo tompoko eny tokoa fahasoavana sy ny famindrapo ny anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ao trano Jehova andro lava isika amen tahiny tompo daholo tompoko